Ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sain'ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao mahasoa. Ry malala, mangataka mba salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka ny hanambinana ny fanahinao ihany. Dia izany ten'Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny Jaona 7:1 izany. Izany indray no entintsika mifampiarahaba sy mifampirary soa amin'izao fotoana izao, ary dia manonona ny fiadanan'i Jesoa Kristy ho anao sy ny ankohonanao izay manaraka sy mihena ny onjam-peon'ny radio Voamasoa. Hivavaka isika. Isaoranay anao Jesoa ny fitiavanao sy ny famindraponao. Isaoranay anao ny fitahinao anay tsirairay avy, ary ankalazanay sy hanomezanay voninahitra anao ny fahalehibiazanao sy ny voninahitrao ary ny fahatsaranao. Izany rehetra izany no mahatoy izao anay dia indreto izay mbola afaka mihaona indray, afaka mitafa, afaka miresaka aminao amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fandinihana sy fianarana ny teninao. Azahoanay lesona hoentina miaina amin'izao fiainana izao. Dia mangataka indrindra izay mamindrafo aminay mamelana koa efa tena tsy miendrika tokoa izahay mpanota izahay. Mifanohitra amin'ny sitraponao sy mifanohitra amin'ny fitsibikao ny zavatra rehetra izay nataonay sy ny ainanay, ka dia mibebaka eto an-trehanao izay mamindrafo aminay. Ary ankehitriny mangataka izahay ny fanahinao masina no ataovy ao anatinay tsirairay avy, hitaridalana anay sy hampianatra anay amin'ny marina rehetra. Tarika anay sy hampianatra anay ianao ny sitrakao, hampianatra anay ny teninao Andriamanitra. Dia mitoera ao anatinay tsirairay avy ka miasa amin'ny anaranao Jesoa no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Izay no fandaharantsika amin'izao fotoana izao, dia manasa anao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny fandaharantsika tamin'ny heriny dia niresaka isika mikasika ny nanasitranan'i Jesoa ilay lehilahy marary ny paralysisa, izay voarakitra ao amin'ny Lioka 5:5, ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Alao somary fitiantsika amin'ny ankapobeny fandehan'ny tantara. Nisy lehilahy anankiray izay voan'ny paralysisa, izany hoe malemy. Izay izany ny aretin'io lehilahy io. Ka rehefa tonga tany Kapernaum Jesosy dia nisy nitondra io lehilahy io, nentina tamin'ny fandrinany nakao amin'ny trano izay nisy an'i Jesosy, satria tena tsy nisy toerana nahafahana niditra, tsy nisy lalana nahafahana niditra, tsy nisy toerana nahafahana nipetraka, tsy nisy fomba afaka natao izany afa-tsy ny fanokafana ny tafontrano. Dia nobataina tamin'ny fandrinana io lehilahy io, dia narotsaka avy any an-tafontrano hidina akeo amin'i Jesosa mba hositran'i Jesosa. Ary rehefa nisotran'i Jesosa izy, ny teny voalohany tenenin'i Jesosa dia ny hoe voavela ny heliko ao, anaka voavela ny heliko ao. Izay ny tenenin'i Jesosa voalohany indrindra tamin'io lehilahy izay marary io. Ary rehefa izay ny tenenin'i Jesosa dia tezitra ny fariseo, tezitra ny mpanorandalàna, tezitra ny londoa misorona tamin'izany fotoanan'izany, ngenongenona, ny monomonina, ary tezitra tamin'i Jesosa dia niteny hoe fa angaha misy afaka mamela heloka afa tsy Andriamanitra, any amin'ny 20 sy 20 misy an'izany. Fa fantatr' Jesosy izany. Ary Jesoa Kristy dia nilaza tamin'io lehilahy io hoe mitsangana mba atao mifandriana ao. Izany hoe lehilahy malemy nasain'i Jesosy nitsangana sy nibata mifandriana, dia nitsangana dia mibata mifandriana satria sitrana. Izay no niresahana tamin'iny. Niresahana tamin'iny izany dia hoe nisy olona nanana finoana nandray ny andraikitra nitondra io lehilahy, fa io lehilahy tsy afaka nanatona an'i Jesoa Kristy. Ary tena sarotra ny fomba nahitana an'i Jesoa Kristy tamin'izany, satria tena nifanizana ny olona, betsaka loatra ny olona ka tsy nisy na ny aleha aza. Maika moa fa sady mitondra marary amin'ny fandriana lanjaina ve ho afaka hiditra. Fa tena nanana finoany ireo lehilahy ireo, ary tena vakivavan'i Jesosy hoe gaga Jesosy no nahita ny finoan'ireo olona izay nitondra ny marary io, dia
nanaiky izy na nasitrana io lehilahy io noho ny fitiavany sy ny famindram-pony. Zay no niresantsika tamin'ny heriny. Fa androany indray mbola hijery ny fomba fanasitrahan'i Jesosy ihany tsika, ka mbola ny filazantsara soratan'ny Lioka ihany no mitantara azy. Lioka toko fahafito no hojerentsika mikasika ny nanasitranan'i Jesosy indray ilay mpanompon'ilay kapiteny Romanina izy ity. Lioka toko fahafito ny andininy fahaefatra ka hatramin'ny andininy fahafolo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: rehefa tonga teo amin'i Jesosy ireo dia nangataka mafy taminy ka nanao hoe: mendrika nanaovanao izany izy satria tia ny firenentsika izy, sady izy no efa nanao ny sinagoga ho antsika. Ary Jesosy nandeha niaraka taminy. Ary rehefa mbeko teo akaikin'ny trano izy, ilay kapiteny dia naniraka ny sakaizany hitsena azy ka nanao hoe: tompoko, aza manahirana ny tenanao ianao, fa tsy mendrika hidiranao ambanin'ny tafotranoko aho. Koa na ny tenako koa aza dia nataoko fa tsy mendrika ny hakeo aminao, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izaho koa mba lehilahy manana lehibe ihany, ka manana miaramila izay feheziko. Koa hoy izaho amin'ny anankiray, mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avy dia avy izy, ary ny amin'ny mpanompo ataovy izao dia manao izy. Ary noho nahare izany Jesosy dia gaga taminy, ary dia nitodika izy ka nanao tamin'ny vahoaka izay nanaraka azy hoe: lazaiko aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary noho ny tafaverina tao an-trano ireo iraka ireo dia hitany fa sitrana ilay mpanompo. Ray masonao, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny tantara eto dia izao: kapiteny anankiray nanana mpanompo izay narary. Kapiteny Romanina izy ity. Raha ny filaza azy tamin'izany fotoana izany zany dia izao: jentilisa, satria Romanina fa tsy jiosy. Zay zany ity lehilahy ity. Fa rehefa narary ny mpanompony anankiray dia fantany fa Jesosy Kristy afaka manasitrana. Rehefa nahafantatra ny mikasikasika an'i Jesosy Kristy izy dia naniraka ny loham-pisorona tamin'ny Jiosy hakeo aminy, angataka aminy mba ho avy hanasitrana io mpanompony io. Izany hoe raha ny zava-misy izany dia izao: tsy ilay kapiteny no narary fa ny mpanompony, fa sady tsy ilay kapiteny no marary no tsy ilay mpanompony koa nefa no nandiana anaton'i Jesosy, fa nirahana ny angaviana nasaina nakany amin'i Jesosy loholon'ny Jiosy. Loholona teo amin'i Jiosy izany no nirahan'io kapiteny io hangataka an'i Jesosy hanasitrana ilay mpanompony. Zay zany ny zava-misy. Tsy ilay marary no nandeha nanatona an'i Jesosy Kristy, tsy ilay marary no nangataka tamin'i Jesosy Kristy mba ho sotraniny, fa ilay tompony aza, ilay kapiteny ara mbola naniraka olona hafa ihany koa dia ny loham-pisorona hakeo amin'i Jesosy Kristy. Ny zavatra anankiray tianao fantatra zany dia izao aloha: tsy voatery hoe ilay marary mihitsy no tsy maintsy manatona an'i Jesosy Kristy vao afaka manasitrana an'i Jesosy Kristy. Misy elanelana maromaro ilay mpanompo marary, fa ny tompony izay kapiteny no mbola naniraka ny loham-pisorona hakeo amin'i Jesosy Kristy hangavy azy mba ho tonga hanasitrana azy. Ny zava-misy manko dia izany amin'izao: betsaka ny marary, tena maro. Betsaka nahazo n'ity valana aretina ity, ary tsy ity valana aretina Covid-19 ity ihany no mahazo ny olona, fa misy karazana aretina maromaro betsaka izay mamely amin'izao fotoana izao, satria efa tongotra ny faran'izao tontolo izao, efa fiandohan'ny farany eo amin'ny fiomanana ny fiavian'ny Tompo isika. Betsaka ny zavatra izay mitranga, izay voalaza ny ten'Andriamanitra, raha anisan'izany ny karazana arety mandringana maro samihafa. Ka mila ny tsirairay avy. Salama tsara ilay kapiteny, salama tsara ireo loham-pisorony ireo, fa ilay mpanompon'ilay kapiteny marary. Fa nataon'Andriamanitra ho fiasana dia ilay kapiteny aloha izay nahafantatra sy nahalala ny momba an'i Jesosy Kristy, mahafantatra izany hoe Jesosy Kristy manasitrana, dia io kapiteny indray mbola naniraka, nindrana, nandefa ny loholon'ny Jiosy akany amin'i Jesosy Kristy hiangavy azy ho avy
hanasitrana io mpanompo. Zany zany ny zava-misy tamin'izany fotoana izany. Raha ny tena izy dia ny olona marary matetika no mangetaheta te hositranina, te ho tsaboana, te hanaovana ny fikarakarana rehetra. Fa ity marary ity dia tsy voalaza mihitsy hoe ilay marary no te hositranina na te hahita an'i Jesosy na te hositranin'i Jesosy Kristy na te ho sitrana, fa ilay tompony no niezaka te hitsabo azy, te hahasitrana azy. Dia io zany izay ny vahaolana hitana hoe fantany fa Jesosy Kristy manasitrana, naniraka ilay olona teo amin'ny jiosy handeha ho an'i Jesosy Kristy hangavy. Dia izao ny zavatra mitranga. Nandeha Jesosy niaraka tamin'ireo lohan'ny olon'ny jiosy ireo handeha ho any amin'ilay kapiteny, ao any amin'ny tranon'ilay kapiteny hanasitrana ilay mpanompony. Fa rehefa amby akaiky izy dia izao naniraka ny sakaizany indray. Ny sakaizan'ilay kapiteny indray nirahany hitsena an'i Jesosy Kristy. Ilay kapiteny tsy nandeha nitsena an'i Jesosy Kristy. Ilay marary tsy nentina hanatona an'i Jesosy Kristy. Fa mbola ny sakaizany indray nirahany hiteny amin'i Jesosy Kristy hoe aza manahirana ny tenanao akaty amiko. Fa tsy mendrika ny hidiranao ambany tafontrano koa, ary na zaza dia ataoko fa tsy mendrika ny akeo aminao akory. Fanetretena lehibe, tena fanetretena lehibe no naseho an'ity kapiteny ity. Raha izany kapiteny izany tamin'ny miaramilan'ny jiosy na ny amin'izao fotoana izao raha olona manana ny maha izy azy izany. Fa tena naneritena izy hoe tsy mendrika ny hidiranao ambany tafontrano koa, ary na zaza tsy mendrika ny akeo aminao akory. Izany hoe milaza sy mitsotra maneho ny fahambaniany ity kapiteny ity, miohatra amin'ny fahalehibiazana sy ny voninahitry Jesosy Kristy sy ny fahefan'i Jesosy Kristy. Fa raha ny tena izy ny fomban'ny olona dia izao: rehefa manana toerana tsara izy, rehefa manana ny voninahiny izy, manana ny fahefana, dia mihebohebo amin'izany, mirehareha amin'izany, mizaozao amin'izany, ary manapatra mihitsy aza izany fahefana sy toerana misy azy izany. Izany ny zava-misy tena iainan'ny olona amin'izao fotoana izao. Fa ity kapiteny ity tena naneritena, mametraka ny tena no tsy misy dikany, tsy misy valeur, tsy misy vidiny, tsinotsinona eo anatrehan'i Jesosy Kristy. Fanetretena lehibe no tao amin'ity lehilahy ity. Ny olona matetika amin'izao fotoana izao raha manana ny maha izy azy izany izy ka misy olona manam-boninahitra na misy olona hiverina fa ambony noho izy taminy dia midedaka izy, mampandroso midedaka izy, miseho azy ho lehibe, miseho azy ho manana ny maha izy azy foana. Izany foana no fomban'ny olona amin'izao fotoana izao, ary miseho ho manana fahefana sy afaka mandidy sy afaka mibaiko ny olona rehetra, ary mirehareha eo amin'ny fiarahamonina sy ny manodidina azy. Fa ity kapiteny ity dia tena naneritena mihitsy izy hoe tsy mendrika ny hidiranao ambany tafontrano koa. Midika fahambaniza, midika hoe tsinotsinona ny dikan'izany, fa aza miditra ao an-tranoko ianao fa mahamenatra, tsy mety amiko, tsy mety amiko mampandroso anao satria tsy mendrika. Fa aleo na izaza tsy mendrika ny akeo aminao akory. Izany ny zava-misy anie, tena manaiky ity kapiteny ity fa tsy mendrika. Fa ny zava-dehibe dia izao: mitenehana ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Anisan'ny tena zava-dehibe izay hoe mitenehana ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Izany hoe mino izany ity kapiteny ity fa miteny fotsiny Jesosy, miteny ihany Jesosy, vao miteny Jesosy sitrana ilay ankizilahiny. Izany ny zava-misy izany, ary tena zava-dehibe tamin'i Jesosy Kristy ny fandrenesana izany tenin'io kapiteny io izany, ary tena nahavaky vava azy indray. Eo amin'ny andininy fahasivy, raha jerena dia izao: ary noho ny nandray izany Jesosy dia gaga taminy, ary nitodika izy ka niteny tamin'ny vahoaka izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Izany ny zava-misy, tsy mbola nahita finoana tahaka ny lehibe tahaka ny finoan'ity kapiteny Romanina ity Jesosy na dia tamin'ny Israely aza. Ny tena nandrana an'i Jesosy Kristy hanaovany ny asany sy hanehoany ny fahefany sy ny heriny sy ny fitiavany sy ny famindram-pony dia ny Israely.
Fa ny Israely izay tena nanaovany an'izany ka nahita an'izany rehetrarehetra izany mbola tsy manana finoana noho ity kapiteny Rômanina izay hafa firenena sy tsy jiosy fa jentilisa ity. Finoana izany no tao anatin'ity lehilahy ity ka nahasitrana ilay mpanompiny. Vao tafaverina tany an-trano ireo olona nirahany ireo izay hiteny amin'i Jesosy Kristy hoe tsy mendrika ny idiranao ambany tafontrano ka, ary nazara tsy mendrika ny akeo aminao akory fa miteny any dia sitrana ny ankizilahiko, dia sitrana ilay ankizilahy, ilay mpanompo izay narary. Izany ny zava-misy eo tamin'izany fotoana izany, ary afaka manao zavatra mitovy amin'izany, afaka manao zavatra lehibe noho izany ary ny tompo amin'izao fotoana izao. Betsaka amin'ny marary izay efa tsy afaka manoatra intsony. Mety tsy ao anatin'ny sain'ireny marary ireny intsony hoe inona no tokony ataoko hasitrana ahy, fa mila ny olona manodidina azy izy, mila olona mandray andraikitra, mila olona mandray an-tanana ny fikarakarana azy sy ny fitondrana azy ho eo amin'ny tompo. Tena ilaina ny fikarakarana sy ny fitondrana azy mankeo anatrehan'ny fitsaboana eo amin'ny dokotera, ny fanafody sy ny fikarakarana amin'ny lafiny rehetra amin'izao fiainana izao. Fa tena mila olona ihany koa hitondra azy ho eo amin'i Jesosy Kristy, na dia misy aza ny elanelana. Jesosy Kristy ingy amin'i Jesosy Kristy na 2 metatra elanelana, na 10 kilometatra elanelana, na 100 kilometatra elanelana, na 4 kilometatra elanelana, na 4 kilometatra na etoka hatrany amin'ny faran'ny tany aza, dia amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy tsy misy ny elanelana. Jesosy Kristy manerana izao rehetra izao satria ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany no efa nomena azy. Mila tena mandray andraikitra isika rehetra, isika izay matsiaro tena, fa tompon'andraikitra rehetra, ary ny rehetra dia tokony ho samy tompon'andraikitra satria isika samy manodidina, mifanakaiky, miara-monina, miara-miasa, miara-mivavaka amin'ireny olona izay marary ireny. Tompon'andraikitra isika rehetra ka tokony haka ny anjara toeran'ilay kapiteny, maka ny anjara toeran'ny lohan'ny Jiosy, lohan'ny Israely, maka ny anjara toeran'ilay iraka, ilay sakaizana izay nirahana nampitondraina ny teny. Fa rehefa ireo no miaraka miasa mitondra ny raharaha, mitondra ny fitarainana, mitondra ny hetaheta eo amin'i Jesosy Kristy, raha tena amin'ny finoana, amin'ny fanetretena sy amin'ny finoana tahaka nataon'ity kapiteny Rômanina ity, dia izao anaiky ny tompo tena finoana izany, ary tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany dia ho sitrana ny mararintsika, ho sitrana ny fianakaviantsika, ho sitrana ny namantsika, ho sitrana ny mpiray tanàna sy mpiara-monina, mpiara-mivavaka, ny mpiray firenena amintsika. Anisan'ny zava-dehibe anery havany ny fananantsika ny tenin'Andriamanitra izay mampianatra antsika fa Jesosy Kristy manana fahefana hanasitrana ny karazana aretina rehetra, ary tombony lehibe ho antsika eto Madagasikara ny fahalalahana, ahafahana mivavaka amin'izay finoana tian'ny olona rehetra hivavahana, ka mahatonga antsika hoe betsaka sy maro anisa ny kristianina eto Madagasikara. Jesosy Kristy mitoetra eto Madagasikara, Jesosy Kristy miasa eto Madagasikara, zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika izany, ary tokony araraotin'ny olona rehetra, fa tsy mitovy amin'ny any amin'ny firenena hafa izay tsy mahalala n'Andriamanitra akory, tsy mahalala an'i Jesosy Kristy akory, mandeha amin'izay tiany aleha, manao izay saim-patany, ary dia mivily manaraka izay tsy Andriamanitra, izay Andriamanitra niheverany azy, fa Andriamanitra natao tanana, na nataon'ny asa tanan'Andriamanitra, na nataon'ny asa tanan'olombelona mihitsy aza no efa heveriny sasa, fa Andriamanitra samy miampanampana, samy miantso izay tiany antsoina, samy manatona izay tiany anatonana, samy miezaka mila vonjy amin'izay heveriny, fa tokony havonjy azy ny olona rehetra rehefa tratran'ny fahavoazana sy ny olana maro samihafa tahaka izao. Fa isika manana an'i Jesosy Kristy, ao amin'i Jesosy Kristy no andehanana, ao no midodododo, ao no mihazakazaka, satria
Marina mihitsy no nitenen'ny mpianatra hoe akany amin'iza moa zahay, akany amin'iza moa zahay, ao amin'i Jesosy Kristy no andehantsika, tsy afaka aza mandeha makarisy makaroa mikaroka hariva hariva, ao amin'i Jesosy Kristy no andehanantsika, ary Jesosy Kristy amin'ny toerana rehetra izay ilana azy, izay iantsoana azy, eo izy. Finoana no aneketsika an'izany, finoana tahaka ny finoan'ity kapiteny romano ity, tsy mila mankany an-tranon'ilay kapiteny ange Jesosy dia sitrana ilay mpanompo, ary tsy mila mitady famantarana tahaka ny mpianatra fahintsika hoe aseho anay indray dia ino dia ampy ho anay izany, tsy mila an'izany isika, fa ny finoantsika dia izao: Jesosy Kristy eo amintsika mandrakariva, n'aiza n'aiza misy antsika, n'iza n'iza miantso azy, na inona inona olana, n'inona inona manjoa, Jesosy Kristy miara-miombona amintsika amin'izany, ary ny finoantsika fa Jesosy Kristy afaka manasitrana, afaka mamaha ny olana rehetra, afaka mameno izay banga rehetra, afaka mamaly ny etaetantsika rehetra. Izany finoantsika izany no aneken'ny Tompo anao ny asany amin'ny fitiavana, amin'ny indrafo ka hanasitranany, hiarovany atsika amin'izao karazana aretina miseho izao, indrindra fa amin'izany Covid-19 izany. Tena zava-dehibe ry havana ny fananana finoana, ka tsy voatery ilay marary mihitsy na ilay marary ihany no hivavaka sy hangataka amin'i Jesosy Kristy, fa mila ny fiarahana miombona amintsika rehetra. Mety tena salama tsara ianao, tsy marary ianao, tsy maninona fa tena salama tsara, dia isaorana ny Tompo izany ary hanomezana voninahitra azy. Fa misy marary manodidina anao, misy sahirana manodidina anao, misy manana olana manodidina anao, misy tratran'ny tsy fahampiana maro isan-karazany manodidina anao, misy hazo-pahoriana manodidina anao, dia ianao tokony hanaika ataon'Andriamanitra fiasana, fitaovana amin'ny fanetretena, hamonjena ireny olona maro isan-karazany amin'izay olana misy azy ireny. Tsy mbola nahita finoana tahaka ny finoan'ity kapiteny romano ity Jesosy Kristy, fa raha mino ianao dia hitovy amin'izany ihany koa. Hoeto amin'i Jesosy Kristy ho eto am-bavaka isan'andro, ary tena na tsy eo anatrehanao aza amin'ny marary, raha vao ny asan'ny devoly, roay ny asan'ny devoly, ahafahana manasitrana ireny marary rehetra, ireny finoana ny tena zava-dehibe, tsy ny fandraisanao tanana mivantana ilay marary, na ny fanatrehanao mivantana ilay marary, na ny fitaovana izay ampiasainao eo amin'ilay marary, na ny fanafody, na ny fahaiza-mitsabo ny tena hiantehrana amin'ny maha-kristianina antsika, amin'ny maha-mpanompin'Andriamanitra antsika, fa ny finoana an'i Jesosy Kristy, ny finoana no mahavonjy, ny finoana no mahavonjy. Ka dia mahireza ry havana, ary mahazo toa hanao ny asan'Andriamanitra, ataovy izay tokony azo atao rehetra, fandraisan-tanana, fikarakarana ireo azon'ny aretina, na azon'ny fahasahiranana, na azon'ny olana, azon'ny tsy fahampiana noho izao fihibohana sy ny karazana izao, zay fahefana eo am-pelantananao, izay azonao atao ataovy. Fa izany angeny nataon'i Jesosy Kristy hoe izay mino aho dia ny asa ataoko no ataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany azy izy, ary mipetraka ny fanontaniana hoe inona no ataonareo mihoatra noho ny hafa. Dia ho an'Andriamanitra voninahitra hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy no niteninao izay eo anatrehanay mandrakariva, ka ianaranay ahafahanay mahafantatra izay lalana tokony alehanay. Tena zava-dehibe anay ny fahafantarana fa hay ny finoana ny tena zava-dehibe. Miasa ianao afaka manasitrana ianao, manala ny aretina sy ny olana rehetra noho ny finoana. Ka dia mino zahay ampitomboy ny finoanay, amafiso ny finoanay, avaozy ny finoanay, mba ho tena finoana marina, finoana matanjaka no hinoana ianao, ka tsy hanahana izay, tsy hisalasala izay, ary tsy herikerika ahatsiaroa, fa hitsy makany aminao Jesosy Kristy ny masonay sy ny fijerinay, ny lalanay, mba hahafahanay mahita ny voninahitra ao, mahita ny fahasitranana ho an'izay rehetra hitaraina sy marary amin'izao fotoana izao. Ary dia mino izahay fa izao zava-misy mandalo amin'ny firenena izao, sy mandalo eto amin'izao tontolo izao, sy mandalo amin'ny fiainana tsirairay avy, dia hitondra fihavaozana lehibe ho an'ny tsirairay avy, ka hahatonga ny tsirairay avy hanery tena sy hanana finoana anao Jesosy Kristy, ary dia ho tonga zanakao sy ho zanaky ny fiadananao izay rehetra
na dia eo anatrehan'ny olana sy ny aretina tahaka izao azy. Eo anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia mametraka ny mandram-peona manonona ny fiadanan'i Jesoa Kristy ho aminao sy ny ankonanao mandrakariva ry havana. Amen. Ampahalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampahalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sain'ny vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao mahasoa.